fa eo amin'izay fanadinana baccalauréat izay hatrany dia hanomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fitsarana ny taratasy-panadinan'ireo mpiadina ary amin'ny 2020 ny volana aogositra kosa no ivoaka ny vali mpanadinana. Nivalina tanteraka araka izany ny fanadinana baccalauréat ho an'ireo amin'ny fampianarana ankapobeny raha toa ka mbola hitohy amin'iny herinandro iny kosa ho an'ireo fampianarana teknika. Fanadiadina. Nizotra atsaka ny siandava ny 5 andro natanterana ny fanadinana antsoratra baccalauréat tratra ny tanjona ny tsisiny ny fivoahan'ny lazadina miloha ny fotoana araka nambarany teo anivony ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana siantifika. Tanjona tena nikendren'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy fikarohana siantifika zany miaraka amin'ny ministeran'ny fanabeazana sy ny teknika dia hoe mba tsy hisiny le hoe sujet mivoaka mialoha zany manko zavatra nisy taloha zany. Dia iny zany tena nikendrena tamin'ity baccalauréat ty. Zavatra faharoa koa nikendrena tamin'ity baccalauréat ty dia mba hoe ny sujet tamin'ity zany tsy de ren'le sujet mahazatra. Antsoina amin'ny teny frantsay sujet type iny foana fa mba zay olona tena mianatra any ampianarana ara-dalàna no tokony ho tafavoaka amina toy lazadina ohatra. Raha mbola hitohy ny alatsinainy ndraiky amin'ny 3 jolay ka hatramin'ny 3 aogositra ny fanadinana ho an'ny baccalauréat teknika hanomboka ny alatsinainy ho avy izao ny fitsarana ny taratasy-panadinana baccalauréat ankapobeny. Fitsarana ny lazadina zao fampianarana ankapobeny zany a izay dia manomboka amin'ny herinandro ambony dia hiditra amin'ny fitsarana ny lazadina antsika. Zany hoe amin'ny latsinainy ao misy le hoe commission d'entente moa filazana azy, zany hoe izy io zany karazana ohatrany hoe fanomezana torolalana amin'ny ankapobeny momba ny fitsarana ka mba hialana koa amin'ny zava-nisy teo aloha. Ny zava-nisy teo aloha zany dia matetika ao amin'ny fitsarana ao tsy mifanaraka amin'ny zava-misy le zavatra ataon'ny mpampianatra. Zany hoe tiana hoe tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny sasany zany raha ohatra hoe zavatra anana dia hoe bonus mba hialana amin'izay dia les concepteurs taty amin'ny quarantaine zany hoe le mpamolavola ny lazadina teny quarantaine izy no manao ny antsoina hoe grille de correction zany hoe torolalana amin'ny ataontsika hoe zany fitsarana amin'ny fanadinana dia vita efa vita avy ity zany grille de correction io. Ny antony dia hanamora zany an'ilay fitsarana izay any amin'ny chef-lieu de province rehetra moa misy azy dia io zany efa halefanay manomboka androany izy io le grille de correction io dia samy mahazo an'izay daholo any amin'ny province dia isaky ny taranja rehetra dia mahazo an'izay daholo dia moramora kokoa zany tsisy ady-hevitra be intsony fa. No mafisiny teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony fa any amin'ny 15 aogositra ho avy izao no ivoaka ny voka-pifidianana baccalauréat.